Afadoza ireto avy ranomena tantara. Tojo Rabesan-dratana no mikajy. Ny Rina Lalistera no Zahaza. Fitahina Fehizoro no Toky. Valérie Razanazatovo no Kaliana. Sinjo Mampionina no Ritsa. Ary manenjo izany finday anse izany ry Reja. Ao hoe jerena ilay numéro. Ty ve tsy numéro an'i Kaliana? Tena izy mihitsy io e. Izaho aloha tsy handray an'io tsony e. Efa nataoko velomatry ny ela ianao ry Kaliana. Mivolako fotsiny laninao. Nanerina ihany aho tamin'ireny fanampiana be da be nararotonao tamiko ireny ka. Saingy tsy ho azonao tsony aho e. Vehivavy ratsy fitondran-tena mihitsy. Izany indray tsy fatoranao amin'ny kibo izany a. Afa-doza mihitsy aho e. Izay ny tsapako hoe afa-doza mihitsy aho afaka taminao. Sy mba ny fiainako tiano ny adalako, mba hanao ahoana ry rezony hafarako. Maditra e, maditra, vehivavy tsy mendrika. Reny olona atao hoe mivoakalina ireny no mitovy laharana amiko. Saingy ny ahy fotsiny mody takina aty ambadika. Anarina ny fiainako aho e, fa zaho kosa aloha tsy teza n'ity zazy ity izany e. Tsy hito mihitsy no ibahana ny fiainako eo. Miala tsiny aminao ary sombiny haiko fa omeko olona ianao. Dia inandray re izany ny zavatra ataoko e. Aleo rangalana indreto ambona entana indreto dia maka entana farany mba hiatrehana fiterahana. Lasa kely indray aloha izy mianaka. Roa volana fotsiny misy ianko any dia miverina fa aza matahotra e. Efa manomboka makaleo ary mikajy ity mandeha lavanao ty a. Nazako ary ny leo fa tsy fidiny. Fa tsy mba misy hevitra mihitsy ve izany eo amin'ny toeram-piasanareo ao e? Eny e, efa nampitaiko tamin'ny lehibe hoe hosoloina na hiova asa, kanefa mbola miandry ny fanampahan-keviny. Otinihana miandarana ozy fa aza matahotra. Endray ary ngamo isy azonay mianaka atao fa dia tsy maintsy manaiky e. Ny ianao efa tongotra mbian-dakana, voatendry ny patron ka tsy misy azonao lavina. Aza tao an'izany kosa ry Zaza. Na Zaza anie malailao ny zanako vavy io e. Izany efa niteny taminao ry mikajy hoe raha vita soamantsara mission anao le teo aloha teo dia mba mitady zavatra fatao amin'izay ianao e. Eno efa nampitaiko tamin'ny lehibe ireny etaeta-poko a. Mino fa andray andraikitra izy mahakasika an'izay. Eny ary tsofina rano ianao. Izay mianaka moa aiza fa eto mandrakariva miandry ianao e. Ny tompony omba sy tantana ny dianao mba ho tonga soamantsara ny amin'ny toerana izay nanendreny lehibe anao. Misotra Zaza, misotra betsaka fa hery lehibe ho ahy izany. Andriamanitro, ahina ireny tena lalana tsara e. Mba homeo vahaolana izay Jesosy dia ho fisarahan'ny elanela tany tahaka izao foana ve no iainan'ity tokantranonay ity e. Hitolomako ambavaka eo anatrehanao izao Tompo. Ianao amin'ny asa sahaza ho an'ny vadiko e. Tena tsy mety mihitsy mantsy izao na dia hoe asa fivelomana azy ilay izy.
tonga soa Antananarivo ary aleo aloha alaina aingana izay entana tokony alaina dia toeram-pitsy dia hitodi-doha iverana. Ay, marary nge izany kiboko izany e. Dia ho sanatria ve ka ho teraka? Mbola tsy fotoana kosa izao e. Aleo toezana ny tika. Tena vao maika mihamarary izany. Tena hafahafa mihitsy ka. Aleo aloha hipetraka etsy amin'ny sisiny arabe etsy mihitsy. Oy, fa inona izany rano mandebe izany? Tena ho teraka? Aiza no misy hopitaly eto? Aiza no misy dokotera? Monjeo ireo olona. Hoentiny amin'ny dokotera malaky efa ho teraka e. Ay, tena marary aho. Tena ho teraka itsy ramatoa itsy. Aleo vonjena. Ramatoa kely eo, madama kely eo. Ho teraka nga ianao io. Aleo isakanako taksi ianao tsy manino. Fa aiza ny numéro telefônina amin'ny vatanao? Izy ity koa moa efa tena minainaina mihitsy mahateny intsony. Monsieur Mikady. Aleo re zahako atsony e. Tsy maneno akory. Mamono telefôny tena koa mety any amin'ny toerana tsy misy réseau. Andao re, mikara fa aty ny taksi. Raha nisy kely ry tovovavy saika teraka an-dalana ianao aingana manena fa efa misangasanga io ny lohany. Marary rasazy alefaso hafa efa kely sisa manena farany dia lasa io. Tsy mahay e. Tsy izany izany tsy mahay izany e. Dia tafindrio faty io izasy io. Aingana fa apiako. Zay. Ary aza mitikika ohatr' izany. Zay. Izay fa efa atreo ihany. Hoay izany izy e. Lahabe. Arabaina kifa nahazo lahy kely Misaotra tompoko. Ary izy ity lamban-jaza. Mbola tsy fonany amin'izany tompoko. Fa kiala kely ity ve adaladala e. Inona izany no tafinan' io zaza io? Izany fa ny entany lavitra no tonga aty Antananarivo saika hoe aka entana dia izaho teraka taty Antananarivo izao e. Dre. Ameo vola ary loha raha misy fa ato amin'ny hopitaly misy lamba ihany e. Misy mpivarotra ihany. Eny tompoko. Reto tompoko. Ataovy ihany izay mety e. Ie, mampireto ka. Zazakely rangady. Tsisy na dia lamban-jaza ray akory aza. Mba haloza koa na fitsiko ramatoa io Tena lany tamin'ny fiterahako ty ny volakana entana rehetra. Inona tsony ny azo amin'ity fa firehako sisany. Dia ahoana izany no ataoko? Dia hody hiverina ny toliara. Ary ty zazy ty ataoko aiza? Zaho kosa aloha tsy mba hitaizany ty e. Nga hita zanako rehetra. Indray ny aza nanary azy. Aleo hivoaka tato amin'ny hopitaly ato dia hita toerana ametrahana azy. Tsy mety mantsy raha ato no ametrahana azy fa tonga dia tratra ato Izay mihitsy e, lasa izao. Eto misy trano sady tomba trano tsara tarehy ihany. Vilany fetra e. Apetraka eto izazy ity dia ampanenoko ny sonery dia iny ihany lasa. Anao tazan-davitra raha tena misy mandray tokoa. Izay.
Velomena ary zanako na ny anaranao aza mbola tsy fantatro hoe ataoko hoe iza. Tsy mendrika anao e. Zay, hiasa amin'izay. Iza ary izany mampaneny saony ery eo izany? Andraso hoe hitina. Ary toa tsisy olona akory. Mety olona manadala angambana. Andrekaka eo. Ary toa zazakely. Zazakely nisy nametraka teto am-bavahady. Zanaka izy ito. Eto nefa toa tsisy olona mandalo na ray ary. Dia atao ahoana ty? Ahoana re tiry lanitra? Zanaka izy ty. Tena mba manana fahasahiana kosa aloha izay nanao an'izao e. Sady zazakely voateraka mihitsy izany. Jerena raha tsy mbola mena vavakely. Aleo ampidirina any an-trano aloha fa jerety izy mangatsiaka kely eto. Mba fondren'inona ary ny tema vita manao an'izao e. Tsy naharary aza angamba niteraka nito zaza ito ka. Iny ary fa nisy nandray. Milamina ny fiainako. Andeha handray taksi borosy amin'izay afa-tsy. Tonga soeto ihany zay izy mianaka. Dia nahitako nalahelo zaza ny lozako teo. Marina ihany aloha ny azo fa tsy meko tsiny izy. Ary mba manahoana izay kaladalabery. Aza hitaka efa nenaniko aty indray amin'ity misionko aty ity. Vehivavy fetsy ratsy. Eny na zany ary aloha niaraka izay tafalatsaka tao anaty fakam-panahy. Enjana be ilay langolangony. Ary ileo andeha hamonjy ny hotely fa tsy. Tonga soa ianao tompoko. Faly mandray anao ny hotely manambina. Misaotra betsaka Arsia. Vaovao nga amin'izay izany? Ie, vao aingana mihitsy ihany no tafiditra ny asa tato. Ay, za kosa efa mpandeha atoka. Aka hifitra anao Arsia. Aharitra 2 volana eo indray. Ay, eo ary ataontsika ny taratasy dia mba fianoanao ty e. Ay, efa enregistré ato marina ny anaranao. Tena efa mpakato marina ianao a. Zay nge ny lazaiko an'si. Tia ny lakile any efitranao ara dia mandroso e. Misaotra betsaka Arsia. Ndao ary. Tena isaorana aloha ny tompo fa nomeny an'ity asa ty ahy e. Hitako mihitsy hoe nisy zavatra nangeza teo amin'ny fiainako taloha fa zao ohatra ny hitako efa maivamaivana izany afapatotra e. Sofa teo ny tompo ny ara-dalàna tamiko tao anatin'izao fiainako izao. Fa raha tsy nanova famindra koa mety efa ela ny voasarika tamin'izao adratsy mety efa lavo mihitsy ohatr'izay. Ary ny tena itsorako dia zanafahan'ny tompo tamin'ny Kaliana. Haiko mantsy hoe raha mbola teo izy dia tsy ohatr'izao ny fiainako. Mety mbola nolona tao anatin'ny ditra sy ny adalàna isan-karazany ohatr'izay raha mbola teo izy. Saotra ny tompo fa nahatsara ihany izany ny fialany. Tonga soa aty an-tanindrazako a. Inona indray moa izany izao no ataoko? Hanao ny asa mahazatra ny angambany aloha.
Ity ilay hotely nandehananay sy mikajy. Dia mba hiditra taloha mba hanala vokona fa tsy. Otry? Fa tsy toko ve ity eto amin'ny fandraisan'olona ity? Toky! Manao ahoana ianao? Saropisaina marina. Manao ahoana Kaliana? Inona no afaka ataonao? Faly mandray anao aloha izay ato amin'ny hotely manambony. Nga ianao miasa ato? Ie, vao aingana mihitsy aho no tafiditra ny asa ato. Efa tafa ny mahalalako Tsy mahalala anao aloha e. Efa lasa ny zavatra talory Kaliana. Efa tantaran'ny valony ireny e. Izay indray ianao, lasa ny tsy fanadino e. Fa tsy verina intsony koa nefa. Aza mba manao an'io moa ry Toky Tadidiko ny fitiavanao ahy e. Fa efa alefa e, efa tsisy intsony. Fa izany hoe tiako ianao fa anabavy ao amin'ny tompo. Miteniteny foana. Ivoaka kely aloha sy efa apetraka eto ny lakilia. Izeny ary Ramose mazotoa ianao. Oay, mikajy. Anga ianao aty? Kaliana marina. Vao tonga mihitsy ny aho. Kosa, tsara be izany. Andeha hivoaka izany tsika. Tsisy miaraka amin'ny ry Kaliana. Mandehana rery. Andray ry mikajy. Izao ve ianao vao hita dia tsy mba miraharaha akory? Ary izany zazakelinao? Ny zanatsika ve? Efa fanariako. Maninona tsara? Koa indraina raha tsy mirarahako izandray ny vaky loha. Kaliana, mba fondreny manahoana loatra ny ao anatinao mahavita an'izany ianao ty. Menaky ny ianao dia arinao. Ka tsy vitako na fanampiana ray aza tsy azo tany aminao. Dia narinao aiza ny zanako izany e? Zanako azy zanako. Ndana dia davany Antananarivo ao amin'ny fatany ianao niteraka azy. Tena vehivavy tsy mendrika raha ianao. Azoko atao any no nitory ianao amin'izao zavatra ataonao izao e. Mamy miantso polisy izany ary ianao nanary any mianaka. Tsy ho raisy-potsiny amin'ny polisy eo. Rehefa tsy mitory anao dia mangina ianao. Ianao koa aza ray mpandositra didy. Fa inona daholo ary izany zavatra inoko izany? Raha azoko tsara izany dia tia Ramose indray miaraka amin'ny Kaliana. Tena nidiran-doza ianao Ramose mikajy. Sendra n'izay vehivavy fatsora loatra ianao. Sady amin'izay raha ny resaka inoko teo dia efa nifampiteraka izany zareo. Tsy milamina. Ary ndao tsika hiaraka handehandeha any fa tsy. Zaho tsy hiaraka aminao izany. Tsy hiaraka aminao mihitsy ny andehanako aty fa hiasa. Sola ve niaraka ihany dia rasta vao hifanary e. Zahay hiaraka aminao ninona valy teninao. Ndao andeha. Tsy maintsy manaiky lembenana izany fa mason'ny olona ty fa mijerana sy Kaliana daholo. Reny fa lasa. Tena nahita raharaha ianao ry Monsieur Mikajy. Ary aleo fa ho tantaraiko azy momba anay sy Kaliana rehefa tafaverina eo izy ka. Tsy Kaliana ve iny hitako miaraka amin'ny lehilahy iny? Tsy andalovana mihitsy ty vehivavy ty izany. Afa-doza aloha ny saraka taminy. Ary efa teraka izy izany hitako efa tsisy kibotsony mantsy. Dia aiza ilay zazakely? Izany koa ve moa dia sako saina eto? Sao dia mba lerain-janany kosa ary iny? Aleo azy izany izay mba fanampiana vitako taminy hatramin'izay. Aleo azy ihany fa tsy hitaky ny hiriako dia mba hiova izy fa ho ratsy fiafara raha izao tantaran'izao. Aleo aloha mba hiantso amin'ny Mikajy fa mety efa tonga soa any Toliary izy izay. Izay eny fa maneno. Allo? Ahoana zaza? Efa tonga? Efa tonga tamin'ny maraina e. Fisany miantso anao izany? Mangina ianao aloha Mahalala fomba. Ary misy olona nga eo akaikinao izany ry Mikajy? Ie, misy olona. Fa iza ho azy izany? Ohatry ny hafahafa be ny izany
Feoan'olona henoko any aminao izany ry mikajy e. Fa izy izany? Namana mpiara-miasa e. Ohatry namana mpiara-miasa ahoana? Olo tianao ako. Aza mandainga, izy izany olona miantso anao izany. Ny ao aty ny telefonanao iny. Allô, mikajy? Tsy mikajy ty fa Kaliana e. Izy ianao? Kaliana? Vadiny mikajy a tompoko. Fa ahoana? Fa vadiny ahoana? Mikajy mbola tsy manambady fa zazo ny vadiny. Maninona tsara? Efa izany teneniko anao izany e. Mbola tsy manambady mikajy fa zany no vadiny. Fa ino ty tsy fahalalam-pomba ataonao ty ry Kaliana? Telefoniko ve dia raisinao tsotro izao? Mikajy a? Mikajy? Tapaka marina. Fa izy ary izany. Kaliana hony. Tsy misy azoko na ndray ary. Toa hoe mikajy tsy mbola manambady fa zazo amin'ny vadiny. Dia sanatria ve ka manitsakitsaka mikajy e? Izay mitsy nefa nampamahamahana amin'ity izy mandeha torinela avy ity. Aleo aloha verenina antsona. Tsy mandeha tsony. Tapaka ho azy. Aleo verina antsona ihany e. Tena tsy mandeha tsony. Fa ahoana ary izao? Tena tsy dia kosa aloha ny toetranao ry Kaliana. Fa maninona ianao no manao an'izao? Fa ny toetranao angamba tsara. Hainao ka efa manambady. Za fotsiny nampiasonanao teto. Manambady ara-dalàna mihitsy aho fa ianao ny adalako. Tsy te hahalala an'izany afa izany taloha. Dray efa niteraka tamin'izany vadiko izany aho. Ary ny zanakay rehefa lehibe. Tsy rarahako izay lehibe sy kely ihany e. Za koa nga tsy efa niteraka taminao. Zary Kaliana zanaovanao toetra ohatr'izao a. Ary lasa ianao mandeha any. Ary tsy ilaiko mifanarakaraka intsony manomboka izao. Mazava aminao. Tsisy an'izany. Nga izy sy alamora koa eo. Ianao ary eo milaza va mananjanaka amiko ny zanako ary narianao. Nataonao ihany nanariako azy dia tsy mifikarakaranao anay. Aho ianao e. Tsy mila anao intsony aho. Lasa ianao mandeha any. Izay izany ny vavanao. Eny ariko, matatesa. Aleo andeha mihitsy fa tsy. Vehivavy tsy. Manimba fiainan'olona fotsiny tsy. Inona ihany ary ty fiainako ty. Tsy mety milamina mihitsy. Niaraka tamin'ny toky dia nisaraka. Avy eo niaraka tamin'ny Rita dia nisaraka. Sondray niaraka tamin'ny Mikajy. Mbola nisaraka koa. Fa aiza ny tena anjara-pitiavako e. Toa izay nalay rehetra ty toa nandavo aho daholo. Leo aho e. Leo amin'ny fiainako aho. Tsy tia lehilahy intsony aho manomboka izao. Amp'izay. Ary ny zanako. Nariako any Antananarivo. Reny Adala e. Mpanarianaka. Zaho tsy fantatra izay manjo azy ihany. Inona re no ataoko e. Kivy tanteraka amin'ny fiainako aho. Tena tsy nandeha intsony ny findayan'ny Mikajy. Aleloha izy asa fa rehefa tonga soamantsara eto izy mila fanazavana aminao ary Mikajy. Mila miresaka isika. Ary mba zanak'iza reto izazy ity e. Iza ny reniny? Ho ateriko any amin'ny pôlisy ve? So voaroroy eto aho. Inona reny ataoko e? Za koa nefa sahirana amin'ny zanako. Nefa raha izao aho voanatitra azy ihany
Tsy zandray ny melohan'ny polisy eo hoe fa maninona izao vao naterina ty. Aleo fa tezaiko eto hoe ataoko zandry ny fanelahy. Dia misy olona dia tena ratsy fosy fitondran-tena mihitsiny a. Raha mba fantany mantsy fa any izao misy olona mitady zaza mafy tsy mety mahazo, izy ty manary anaka. Tsy ho zakan'izao olona nanary an'ity zaza ity izao nikapok'Andriamanitra. Tena azombay le kaliny mihitsy ny fiainako. Aiza dia tsy tahotra tsy henatra dia izy mihitsy indray no mandray ny telefonina teo. Mba ahoana ro zaza an'izay? Mampalahelo mihitsy no vady aman-janako. Ry zareo efa ilozako lava mandeha manao tourné dia mbola hitsakitsahako ihany. Tsy andro sy avy taky ny asako aty ka te ahita ny zaza zany. Mba ahoana izay ozy ny fandraisany ahy? Ny finday ahy koa teo to dia mivonoaka avy hatrany. Aleo aloha hiverina hody any amin'ny hotely. Nga miverina sady Ramose? Ie, ohatran'ny misy tsy milamina kely dia aleoko miverina hody. Ay, arono nga mifangafantatra ianao sy le tovavy teo iny. Tovavy iza? Ale mifamaly taminao teo e. Ie, tena enjana be iny vehivavy iny Ramose. zany ve? Nga fantatrao iny? Ie, tena fantatro tsara mihitsy ka. Fa za manoro-hevitra aminao hoe tsy dia tsara loatra mifandray aminy. Efa tapa-kevitra nisaraka tamin'ny mihitsy ny Asia. Ary efa nandroako any mihitsy izy fa tena tsy mamely mihitsy ny toetrany. Ay, fanapahan-kevitra mihitsy izany Ramose. Afa-doza ianao izany e. Tandremo amin'ny sisa. Vazory sia, mety ho an'ileko indray le fihepitoanako janonako ato aminareo e. Fa ahoana? Misy olana nga? Itodody eny Antananarivo rapitso ahy e. Ay, tsy maninona izany e. Miala tsiny indrindra. Tsy misy tsiny Ramose. Dia anainga rapitso ianao izany? Ie, aleo mihitsy aloha fa misy zavatra manahirana any. Ieny Ramose, mirary soanao e. O zaza, Tsy feo amin'ny mikatsy ve izany? Fa nga mikatsy? Fa ahoana? tsy mandry ny saiko ry zaza. Dia naleoko ny ody. Ay, Mifona ry zaza, mifona afadiso e. Nieloka hibaboana modirariny, nanitsakitsaka anao ahy. Antsery mikatsy. Dia vitanao ve? Iasane no nielanao teto tokantranontsika e. Ary izy ny vehivavy avy dia nandray ny findainao iny. Mifona ho aza afadiso. Tsy mandry mihitsy ny eo an'ny saiko dia izay no natonga anody aty io e. Tena tsy mety ny nataonao ry mikajy a. Tsy mba tsapanao mihitsy amin'ny fahoriana hoentinay mianaka. Lozanao laveto. Ianao mbola manitsakitsaka ihany any ivelany any. Ary izao mihitsy nefa tsy naneken'ny saiko amin'ity ianao mandeha lavy ity. Mifona ho afadiso. Aza tao an'io e. Hiala amin'ny asako aho dia tsy handeha an'izany tourné izany intsony. Amin'izay efa aleoko mijany eto amin'ny vady aman-janako na iny kiantra na iny kidona. Efa voatany amin'ny alehanao tany ianao izany fô mody mangata-pifonana amiko eto. Mifona moa e. Tsy hanotsony ary zaza. Ampy amin'ny fitiavanao e. Tsara rehefa matsapa ny atsoinao ianao e. Inona moa izay izaho? Mamela ny eloko ao aho e. Vadiko foana ianao. Misaotra betsaka ry zaza.
ary mba hiendry amin'izay amin'ny sisa. Ary zanak'izy io? Ny zaza nisy nanatra tao amin'ny vavahady tao io e, tsy fantatro izay reniny. Inona hoe? Izany lazaiko anao izany e, tsy fantatro izay reniny fa dia nariny tao am-bavahadintsika tao. Dia io no tezaiko ato io. Efa ela nefa vao tonga saina hoe tokony nateriko tany amin'ny manam-pahefana ihany izy. Fa ianao ve manono foana e? Fa maninona ny tsy avy dia naterinao tany amin'ny manam-pahefana fa najanonao tao an-trano tato? Dia raha mahita angano an'io ianao dia ahoana? Tsy fantatro intsony e. Tsy hitako izay atao. Mety izy ianao amin'ny toerako ary. Zazakely ato sakambiniko. Ao an-tokotany misy manary zaza. Aiza no andeha eritreretako izay ho any amin'ny manam-pahefana intsony fa dia avy dia nitezaiko tato. Andao aterina ny amin'ny manam-pahefana ka? Alao izy hoeo e. Alao fa tezaintsika. Tsy mihomby-kevitra anao ny amin'izany Aza manao an'izany mikajy a. Mahazo an'io zaza io azy efa tsy fidina. Avy alao re izy hijanona ato nga io zaza tsy omby-trano. Eny ariko. Rehefa izay ny safidinao dia izay izany. Toka, vonjeo Fa mbola inona ihany ianao ry Kaliana? nitady amikajy Malahelo milaza aminao fa efa tsy azo intsony izy. Efa lasa miverina any Antananarivo. Ahoana tsara hoe Zany tapitalakaly aty e. tsy hoe mandatsy ary Kaliana fa efa mba nananatra anao ihany tany aloha. Fa ny azoko ambara aminao sisa dia ny hoe ovay amin'izay ny fomba fanao e. Ovay ny famindra. Jereny ity ny hafaran'ny fiainanao e. Latsaka andavaka tanteraka ianao ty. Toka, ndao tsy kasenao ifamerina. Inona? Adaladala nga ianao? Nenona ry Kaliana tsy ao aloha nanatra fa nairiana andatsa. Aza tao an'io ary Toka. Mbola tianao ny ahy e. Fa ty toko-pitiavany ty veo rehefa tiana ho tenenina dia tiantenenina ohatr'izany. Vao eo ianao no laza ny toko-pitiavanao tamin'ny kajy dia ora vitsivitsy teo aoriana dia aty amiko indray no mirediredy. Tsy azonao amin'izany intsony ary Kaliana. Efa hevitra tapaka ny ahy. Ka mirary soa e. Aza mba arianao moa zary Toka. Mifonao aza. Mamela ny elo koa ary Kaliana. Iza moa zany tsy amela ny fahadisoanao. Fa raha ny hoe hifamerina indray aloha dia miala tsiny. Efa hevitra tapaka ny ahy iny. Tsy afaka niverina intsony. Sandray ahy zany ianao. Potika tanteraka ny fiainako. Sombainao. Sombaindreza. Sao koa mbola sombainy mikajy. Nenao efa safidy ny ninana tao zany e. Adalana mihitsy moa zany raha ny tena mariny. Tsy mba tokapo tahaka ny siny fa nanao tahaka ny lolo ianao ka nitetezinao daholo rehefa voninkazo e. Ary taddio ry Kaliana fa hafa ny fitiavana e. Rehefa tia milala ho azy loatra ianao dia tena hodorany tokoa moa zany e. Dia izao jereo ny hafaranao. Ndeha hamono tena e. Tsisy mandray atsony ny olona rehetra izay mba natenaiko. Kaliana, aza miditra amin'izany. Aleo miandry ny antson'ny tompo raha te ho faty izany fa aza mamono teny izany e. Mbola nampifahotana indray. Rehefa razatra ny am-boalohany dia aleo razatra amin'ny farany. Zay zany no tena safidinao. Ho very any amin'ny afo be ny ianao e. Tsy maninona izany e. Ny afo be angamba sisany mba tia. Mbola misy anankiray tena tianao e. Jesosy Kristy zany. Raha vonina niova ianao dia taddio fa vonina ny andray anao hatrany izy. Tsy avy antsony marina raha teo izy fa ny mpanota mibebaka e.
Velomenao ry toka, oak'izay ny kapasinao e. Ary mba moramora ihany e, aza miritindritiny ohatr'izany. Otry, ary inona izany? Andry kako, ay ve misy lozam-pifamoivoizana mahatsiravina be ohatr'izao ato e? Aleo hoe mba hanantona hijery koa. Oay, marina mafy tsy kaliana ity. Tena izy mihitsy ity. Kaliana. Zao hoe sisan'ny hafaranao. Andriamanitra, mamelany aloha fa ny natao anaty fahotana tokoa izy. Zao ty dia ny farana teto ny androny, nefa tsy nandray anao akory izy. Mamindra foana ny Andriamanitra. Dia ny farana teto ny tantaranao ry kaliana. Saotra n'Andriamanitra kosa nefa fa afa-doza taminao. Eny e, ireo manodidina anao rehetra moa izany e, afa-doza avokoa izy ireo. Naranao teo ary, ilay tantara mitondra ny lohateny hoe afa-doza. Afa-doza?